fanandrify amin'izay ihany dia nesorin'ny bureau national ny syndicat ny mpiasa eto Madagasikara tsy ho filohan'ny syndicat intsony Andriamatoa Andriamihaja Christor torak'izay ihany koa ny filohan'ny satina ny syndicat autonome des travailleurs Andriamatoa aja maminirina raha tsaivina moa dia isan'ireo syndicat nanao fanambarana ny fahafitony ny volana aogositra lasa teo izy ireo arahantsika indray ny fanadihadiana mahakasika an'izay. Araka ny fivoriana tsy ara-potoana no tanteran'ny bureau national ny syndicat ny mpiasa eto Madagasikara na ny SEM omaly dia nanambara ny mpikambana amin'ny bureau national fa manohitra ny fanapahan-kevitra nataon'Andriamatoa Andriamihaja Christor niaraka tamin'ireo syndicat roa mahakasika ny fanomezana ny fitantanana ny foto-drafitr'asa mandro-seza ho an'ny orinasa amerikanina Symbion Power mandritra ny 20 taona. Manohitra ny fanapahan-kevitra sy ny fanambarana nataon'Andriamatoa Andriamihaja Christor manohitra ny fanapahan-kevitra sy ny fanambarana nataon'Andriamatoa Andriamihaja Christor prise de position nianomezany centrale mandro-seza 40 mégawatt ho an'ny orinasa amerikanina Symbion Power. Izay tsy ny fanarahana tao anatin'ny bureau national akory. Faharoa, ny fanambarana izay ataony na aiza dia amin'ny anaran'ny tenany samy rery iny fa tsy tokony andraikitra amin'izany ny bureau national SEM. Nanambara koa toetsy ankilany ny mpikambana ny bureau national ny SAT na ny syndicat autonome de travailleurs mahakasika ny fivadiam-pitokisana nataon'ny filoha aja maminirina. Nanamafy izy ireo fa tsy mandray baiko avy amin'ny intsony. Tafitoana tanteraka amin'ny fihetsika Andriamatoa aja maminirina mampisara-bazana ny mpiasa mpitolona atao anatin'ny orinasa JIRAMA. Tsy azo ekena ny fampifangarona andraikitra mampifanohitra ny tolona syndikaly amin'ny fitiadavana tombontsoa manokana. Adikanay ho fivadiam-pitokisana tsotro izao ny fanambarana tsoratra tamin'ny zoma 7 aogositra 2024 niparitaka tamin'ireo fitaovan-tserasera sy haino aman-jery rehetra manohitra ireo foto-kevitra lehibe iombolana ny arahana tamin'ny fahalimbon-tsindikaly JIRAMA izay mbola manontolona mba ho fiarovana ny tombontsoan'ny orinasa sy ny mpiasa JIRAMA. Marina fa raha nisy 12 teny am-boalohany ireo fahalimbon-tsindikaly nanohatra ny fifanarahana nataon'ny fanjakana amin'ny fanomezana ny fitantanana ny foto-drafitr'asa ny mandro-seza any Symbion Power dia miisa 3 ireo syndicat nanao fanambarana tamin'ny 7 aogositra Power ny foto-drafitr'asa mandro-seza dia ny SAT, ny SEM ary ny SECRIMA izany.